Mivavaka isika. Mialohany andraisana ny teninao Andriamanitra dia mivavaka mandrakariva izahay, mangataka hiasan'ny fanainao masina, ilay fanahy masina efa aty anatinay ka miara-monina aminay, mba hitari-dalana, hanazava ary hitondra finoana ho anay ny tenin'Andriamanitra, satria ny tenin'Andriamanitra irery ihany no fototry ny finoana, mahavonjy anay ary alalanay ny marina, alalanay fiainana mandrakizay. Koa dia mitenena ry fanahy masina, mitenena Tompo fa miaino zahay, amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay, amen. Ho aminao ny fiadanana ry havana malala. Raha sitrakao dia mba hitodio, na manao akaikinao eo dia mba lazao aminy. Ho aminao ny fiadanana, ho aminao ny fiadanana. Mahafinaritra mihitsy, dia mba omena tsikitsiky ny eo akaiky, fa na dia ao anaty kasibosy aza dia mahireza ry havana. Eo moa ny fiainana aloha zao. Dia miarahaba ny fiangonana manontolo, miarahaba ny fiangonana manontolo izay tarihin'ny mpitandrina, ny ray aman-drenitsika zany. Dia miarahaba ihany koa isika sampana mpanazava stily, ny skoto rehetra izay tonga eto, satria rehefa misy fanekena-mpiandraikitra tahaka an'izao na fanolorana otonia dia matetika ary tena fanao ny fifanontronana, misy fivondronana hafa zany manatrika tona ankehitriny. Arabaina nareo, arabaina arsea ho tahin'Andriamanitra atrany. Tenin'Andriamanitra ry havana izay andraisantsika hafatra amin'ny tian'io ty raha sitrakareo dia ny Isaia toko 30, ny 7:20 ka hatramin'ny 2:20. Isaia toko 30, ny 7:20 ka hatramin'ny 2:20. Avereno hoe zany ry havana. Rehefa tonga any an-trano zany tonga any an-trano zany tsika na eny an-dalana dia misy manontany, inona ny toriteny tao? Dia mamaly ianareo, manontany zany zao pastera, inona kay ny toriteny tao? Zany zao le mahazatra atsika, fa le tena hafatra zany no ho ambara rehefa avy eo. Inona ry se, taiza ry se ny tenin'ny toriana androany? Inona ry se no nakana ny hafatra, taiza no nakana ny hafatra? Dia mamaly ianao hoe tao amin'ny Isaia ry se no nitoriana, tao amin'ny Isaia toko 30, ny 7:20 ka hatramin'ny 2:20. Zany mantsy ry havana ny zavatra tsy maintsy iainantsika. Miala eto am-piangonana ianao, dia any an-tokantrano ianao, mitondra vatsy ianao. Ny vatsy hoentinao dia ny tenin'Andriamanitra, ny vatsy hoentinao dia ny hafatr'Andriamanitra. Misy valiteny anankiroa eto milaza ny momba an'Andriamanitra, ary zany no heveriko fa tena hafatra lehibe ry havana malala amin'ny tian'io ty, manao hoe ilay Andriamanitra tsy hivavahantsika. Avereno hoe zany, ilay Andriamanitra hivavahantsika. Io bokin'ny Isaia io ry havana, ny bokin'ny Isaia moa lazain'ny mpandinika mizara 3 izy io. Misy ny fizarana voalohany, misy ny fizarana faharoa, ary misy ny fizarana fahatelo. Dia hoe ny mpandinika hoe ny fizarana voalohany zany dia ny fiainany zanak'Israely talohan'ny fahababoana tany Babilôna. Dia manana zay fomba hijereny makasika an'Andriamanitra, manana zay fomba fahalalany na le toe-tsaina na le fieverana hoe zany Andriamanitra hivavahantsika zany ane ka tahaka an'izao zany, zany Andriamanitra hivavahantsika zany ane ka zao zany. Dia ny fizarana faharoa indray dia tahaka ny hoe miresaka ny fiainany zanak'Israely tany am-pahababo. Dia misy fahalalana koa, na nisy finoana na nisy fieverana, finoana moa tsy miova, fa nisy fieverana hoe zany Andriamanitra zany, zany Jehovah Andriamanitra zany, dia tahaka an'izao zany. Ary ny fahatelo moa dia ny fiainany taorinany fahababoana, na ny fanafan'Andriamanitra azy indray ka ny famerenana azy tany amin'ny tany izay misy azy. Dia misy koa fahafantarana na misy fahatakarana hoe zany Andriamanitra zany, ka dia tahaka an'izao zany. Io zany tahaka ny eo amin'ny fiainantsika ihany io.
rehefa mandalo fotoan-tsarotra ianao ohatra na tsy fantatro misy zavatra nangatanao na nisedra na ny aina natao amin'ny fiainana arak'izay nitondrany tompo anao dia afaka manatsoka lesony ianao hoe zany Andriamanitra zany ka fitiavana, na koa hoe zany Andriamanitra zany ka maseka zany, zany Andriamanitra zany saro-piaro zany, zany Andriamanitra zany marina zany, zany Andriamanitra zany tsy miova zany. Fa eto ry havana malala, ny zanak'Israely na ny tompo mihitsy no miteny fa ny Andriamanitra zay ivavahantsika, na ny Andriamanitra zay ivavahantsika ry havana lay Jehovah Andriamanitra dia Andriamanitra fahamarinana, na Andriamanitry ny fahamarinana. Avereny hoe zany Andriamanitry ny fahamarinana. Raha misy manontany ianao na misy milaza na misy manadina, ina moa ny Andriamanitra reo, tahaka ny ahoana zany Andriamanitra reo zany, izy zany Andriamanitra reo zany? Jehovah no anarany lay Andriamanitry ny fahamarinana. Mazava ny valitenina, lay Andriamanitry ny fahamarinana, mazava tsara ny valiteny. Reto dia voalaza zany amin'ny andininy faharoapolo na ny fahavalo ambin'ny folo azafady tapany faharoa no ahitantsika azy. Hoy ny voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo, taontsika mba hamaky zany. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aloha ny andininy fahavalo ambin'ny folo manontolo mihitsy ny manana baiboly rehetra zany dia sokafy ny baiboly, ny tsy manana mahereza ary dia mba homeo izy eo akaiky eo raha ohatra ka tsy manana. Ndao ary vakina amin'ny anaran'i Jesosy atao amin'ny feo avy tsara, isa roa telo. Koa Jehovah dia iandry ny famindram-pony aminareo ary mbola hitoetra ao amin'ny avo izy, mandra-pianatra ny anareo, fa Andriamanitry ny fahamarinana Jehovah sambatra zay miandry azy. Inona hono Jehovah? Andriamanitry ny fahamarinana. Lazao amin'io namanao akaikinao io ary zany, io Jehovah Andriamanitra ivavahantsika io hoe dia Andriamanitry ny fahamarinana. Lazao zany ry havana, ary zany mihitsy ny Andriamanitra. Ndao fariparitatsika zany atao hoe marina na lay Andriamanitra fahamarinana. Nilay marina eto ry havana dia voambolana hilazana fa tena tsy miova, tsy miova izy, matoky izy, ary indrindra hilazana ilay fahizin'Andriamanitra tsy hitoviny amin'ireo Andriamanitra maro tamin'izany fotoana izany. Misy Andriamanitra be dehibe, fa io Andriamanitra io dia tokana, io Andriamanitra io dia miavaka, io Andriamanitra io dia masina, io Andriamanitra io dia tsy miova ary marina amin'izay lazainy zany Andriamanitra ivavahantsika. Ary zao ry havana, ny teny Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely: zaho Andriamanitra reo ary anareo oloko. Ahoana hoy Andriamanitra tamin'ny Israely? Zaho Andriamanitra reo ary anareo oloko. Tsy nialana Andriamanitra zany toerany zany, no azony n'Andriamanitra zany toerany zany hoe zaho dia Andriamanitra reo, zaho Andriamanitra fa ianareo oloko. Fa zao ry havana, ny zanak'Israely tsy nahazona n'izany toerany zany, zay le hoe tsy marina ny olombelona, mivadibadika ny olombelona, tsy nitoetra, tsy nahatoky ny olombelona tamin'le hoe zaho aneka olon'Andriamanitra, zaho aneka fananan'Andriamanitra, zaho aneka mpanompon'Andriamanitra, fa mivadibadika entsika zanak'olombelona, madiditra kely entsika, manadindino an'Andriamanitra kely entsika, varimbarina entsika, manao zay tiantsika atao ihantsika. Ary ndray aza misy miala tanteraka amin'Andriamanitra mihitsy ka lasa any amin'ny fanimpody-tsampy sy ny fiainan'izao tontolo izao. Ary zay ny dikan'ilay teny eo amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo tapany voalohany manao hoe Jehovah dia mbola iandry, mbola iandry, mbola iandry izy, miandry foana Andriamanitra, miandry ianao foana Andriamanitra, ary miandry ianao ny famindram-pon'Andriamanitra na lay fitiavan'Andriamanitra. Tsarovo zany ry havana malala, tsarovo zany mandrakizay. Marina io Andriamanitra ivavahantsika io, tsy mivadika zany io, ianao foana ny mivadibadika ry olombelona.
ary zao ry havana ny fiainantsika dia fiainam-panekena fiainam-panekena ny fiainantsika fiangonana indrindra moa atsika fijekemina dia marina tsara fa tena fiainam-panekena ny fiainantsika batisa misy fanekena sa tsy misy tena misy ny mahampandray fanasan'ny tompo rehefa raisinao mpandray misy fanekena sa tsy misy fanekena rehefa hotokanana dekona misy fanekena ny dekona sy ny lolona sa tsy misy tsara mihitsy paster misy fanekena ve tsika sa tsy misy ary ny pastera intelo manao fanekena farafahakeliny omena délégation na pastoral manao fanekena rehefa havoaka ho mpitandrina manao fanekena ary rehefa hotokanana ho mpitandrina manao fanekena mbola misy aza ilay fanekena fifanekena ny fiangonana sy ny mpitandrina rehefa raisy tanana ao am-piangonana izy misy fanekena misy fanekena ve ny mahatily sy ny mahampanazava sa tsy misy fanekena ve ny mahampiandraikitra sa tsy misy fanekena fiainam-panekena ny fiainantsika ry havako malala ary androany amin'ny tian'io ty dia anao fanekena mpiandraikitra isika zao nitsarovy Andriamanitra tsy mitodika ivoa aminao zany Andriamanitra tsy miova amin'izay toerana nametrahana azy sy efa nametrahany ny tenany dia Andriamanitsika izy ary tsy miova izy mahatoky Andriamanitra zay le hoe marina Andriamanitra fa zao ho atsika olombelona aza mivadi-panekena aza miodikodina aza miala ary miverena raha toka sendra niodina mitadiavana Andriamanitra fa mbola maro po amintsika Andriamanitra ary tiatsika Andriamanitra zany zarovo zany ho anao zay mpandray fanasan'ny tompo ataovy iaindro ny fanekena ndao momba averintsika amin'ny fanekena mahampandray atsangano entana zay mpandray fanasan'ny tompo na dia ohatra n'iny fotsiny ary ny atao fa tsy atao lava be ohatra n'iny fotsiny ndao ary averina ary ny fanekeny mpandray isa eno tsara zay eo akaikinao eo eno tsara zay eo akaikinao eo zany mantsy ny fototra atao amin'ny efijekemina mpandray fanekena mahampandray zay rehetra tokony ataonao amin'ny fiainam-panompona dia efa mpandray fanasan'ny tompo ve ianareo zao anao fanekena mpiandraikitra efa mpandray fanasan'ny tompo ve zany eny izy io tsy maintsy misy fepetra ohatra zany dia eo amin'ilay mpandray fanasan'ny tompo iny ahoana ny ainanao ny fanekena ka iny zany tsy maintsy atsika tsy anjery iny ry kristianina ndao ary averintsika amin'ny fanekena aza manokatra tsy manokatra baiboly na manokatra n'ilay fanekena ry havako akombona mihitsy iny akombona iny manjary bedin'i Jesosy mitrisy isa teneny mihitsy ny anaranao ohatra zany zao ny anarako izaho randria manantena solo Jean-Jacques Séraphin dia manaiky marina sy mino fa Jesosy ny tompoko sy mpamonjy ahy manomboka eo zany tsika isa 2:3 izaho randria manantena solo Jean-Jacques Séraphin dia manaiky marina sy mino fa Jesosy no tompoko sy mpamonjy ahy voavelany eloko ary azoko ny famonjena ekeko no tisy hanompo azy amin'ny foko rehetra noho ny fitarian'ny fanahy masina dia azo toivavaka sy hamaky ny baiboly sanandro arak'izay azoko atao aho anoho ny fitondranao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ary anaja ny hevitra tapaka ao amin'ny fivorian'ny mpandray ny herin'Andriamanitra no iakinako atanterahako zany azotro azala tsara iainana zany ny mpivady misy fanekena sa tsy misy dia enao dada dia mijanona ho dada mandrakariva ary enao mama dia mijanona ho mama tena mahatoky zany ny atao hoe marina mijanona amin'izany ary miaina amin'izany ka dia afatra ho atsika kristianina rehetra zay tonga eto tsy hanavanana iza na iza iaindro zany atao hoe fiainam-panekena dia mijanona ho Andriamanitra ary mijanona ho Andriamanitra fa ianao mijanona olony sy mpanompony tanterao ny fanomponao ry sampana mpanazava azy tily
iainy fanekena efa natao se, ary aza mivady mpanekena, aza mivady mpanekena ho atsika mpiandraikitra, ho atsika filoha, ho atsika mpanabe rehetra, ho any se tandremo mba tsy aretsony tony manaraka manao hoe zany sampaty zany maditra. Non, endry ny sampaty, endre zany zanako zany, endry ary zao ny sampaty rehefa andeha vavaka dia mitondra baiboly. Maninona hoe tenenina ny dekona be desy reo dekona rehefa tsy mitondra baiboly ataovy billet d'entrée idirany etsy ny baiboly, tondra baiboly daholo rehefa hivavaka. Raha tsy manana baiboly dia teneny dada sy neny tsy maintsy manana baiboly hoe zay, fa raha tsy manana baiboly dia billet d'entrée idirana ny baiboly, tsy maintsy manana baiboly. Ataovy zay ananana baiboly. Ny any ambanivohitra lavitra be any rehefa mampalahelo tsy manana baiboly. Mila manana baiboly ny sampaty rehetra, manana baiboly ny lovitô, manana baiboly ny vorokely, manana baiboly ny sampana mavo, ny sampana maitso, ny sampana mena, ny afo, ny mena fify. Tsika mpiandraikitra moa dia efa manana roa telo mihitsy azy. Ny filoha manana 5, manana karazana, manana dième, manana version français, manana version anglisy, manana toby, manana anana se daholo ny zavatra satria se dia olona ilaina mpanabe, manana karazany maromaro mihitsy eo am-penatany. Dia ataovy zany zay le hoe marin'Andriamanitra, ary isika dia mijoro olon'Andriamanitra mandrakariva ary mijanona olon'Andriamanitra ry havana malala. Fa miandry atsika Andriamanitra, mila manova ny fiainantsika anatona an'Andriamanitra isika amin'izao fotoana farany zao ry havana, ary zay le hoe miandro ny tompo isika. Zavatra faharoa sady farany ry havana malala dia izao, io Andriamanitra ivavahantsika io dia Andriamanitra mpitarika izy io, mpitaridalana. Maninona hoe Andriamanitra mpitaridalana izy io, tena mitarika, manorotra lalana, tia lalana. Zao no ataovy, misava ny lalanao izy dia manome anao hoe ity no lalana, manoro lalana Andriamanitra. Fa kio moa ny andininy faraka amin'ny roapolo ndao mba mamaky tsika ny manana baiboly dia mamaky ny tsy manana mahiriza. Ndao ary amin'ny anaran'ny tompo manao hoe fa na mivilo amin'ny ankavanana ianao na mivilo amin'ny ankavia ianao ny sofinao dia anyreteny ao ivonao manao hoe ity ny lalana ka andiano, ity ny lalana andiano. Inona ny dikan'izany? Tondro zotra mazava, taridalana marina ary mampiseho ny fahamarinana izay tokony hombantsika Andriamanitra. Tsarovy ry havana, hoy Jesosy, izaho ny lalana sy ary tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alala. Tsarovy zany ry havana, tena marina Andriamanitra ary manoro anao ilay lalana marina Andriamanitra, ka mampiditra azy na mampiditra atsika ao amin'ny Andriamanitra mba hahatonga atsika anana ilay fiainana, mba hahatonga atsika ho tafita. Fa zao ry havana, zay mety lalana hitondran'Andriamanitra mety ho sarotra aminao, mety ho sarotra aminao, mety tsy mora ny fiainanao, ny fitondran'Andriamanitra ny fiainanao, fa zany ny atao hoe providence de Dieu. Tena mitondra anao Andriamanitra, fa amin'izay sitrapony hitondrany ianao zany ary hitondrany ny mpanompony zany. Fa mariky ny fitiavany zany. Na ninona moa ny zanak'Israely, misy lalana mety ho fohifohy anie niala avy ao Egypta nandeha nakao Kanana, fa noentin'ny tsaka ny ranomasina mena, nandalo ny hevitra ary nataony lava dia lava ny fotoana 7 taona. Raha lalana tokony amanerinandro na mambolana monja dia tonga atsy amin'ny tany Kanana, fa naharitra ela satria zany ny sitrapon'Andriamanitra, zany ny sitrapon'Andriamanitra mba hahatonga azy hanana olona tsara sady marina. Satria misy olona indraindray manaradia azy dia filanjavatra no ilany an'Andriamanitra, te hiala ao anatin'ilay fahoriana vetivety fotsiny io ny olona misy mitady an'Andriamanitra. Ary misy zany ry havana, tahaka ny zanak'Israely niala avy tany Egypta anie, te hiala fotsiny amin'ilay fahoriana ny sasany, te hiala fotsiny amin'ilay fanadevozana, fa tsy tena finoana marina an'Andriamanitra, tsy tena fanekena marina an'Andriamanitra,
tsy tena fanekena ny fitondran'Andriamanitra. Ary moa ve tsy tahaka izany koa ny fiainantsika zanak'olombelona, indrindra antsika kristianina amin'izao andro farany zao rehefa te hiala fotsiny amin'ilay zava-misy. Hany ka raha vao misy ato mandrebireby atsy aroa, aty aminay va nivavaka aty aminay ao, no tsy manambady ianao, manambady tena nakatikatra rao, manakatikatra misy teria kadimbahoaka tery dia misy plaque zay mihitsy hoe mitondra poketra ianao ary poketra vida no eto. Azalao mitondra ho ny poketra dia atao vida mihitsy le poketra, zany hoe mivoaka avy eo anao mitondra vola. Tsy mitory, tsy misy pirofo. Hany ka lasa simba le saitsika, lasa mitady Andriamanitra amaolana vetivety fa tsy lay maritra. Ary jery tsara ny fiainan zanak'Israely, voatojo n'le ranomasina fotsiny, io ny ranomasina. Nefa vo eo ny nafahan'Andriamanitra tetsy, dia efa nomena tsy ny sady Mosesy, mbola tsy ampy aman-taona, mbola tsy ampy amam-bolana. Nanehoan'Andriamanitra fahagagana, dia efa nanome tsy ny sady amin'ny Mosesy. Ataonao inona ty zay, hovononao ve? Tsy alao ve zay tany Egypta? Any misy fasanandevenana. Zany vo vetivety eo ny nanehoan'Andriamanitra ny heriny, dia mivadika sady rehefa tojolana. Ary teo no nandrenesantsika, ary haintsika tsy anjery loatra ilay Exodus 14:14. Inona ny teny eo? Inona ny teny eo? Dia koa Exodus 4:4. Inona ny teny eo neny? Andray tenena mafy moa neny. Efa eny koa ny Elizy efa tenenareo e. Inona ny eo amin'ny Exodus 14:14? Jehova hiady ho anareo fa ianareo mangina. Zany avelan'Andriamanitra iseho ane reny olana reny, fa mariky ny fitondran'Andriamanitra reny, manoritra lalana ho antsika Andriamanitra. Fa zao koa ry havana, io Andriamanitra io satria fitiavana no mahatonga azy hoe tia ny lalana ka izory, fa avelan'Andriamanitra isafidy foantsika. Avelan'Andriamanitra isafidy foana ianao amin'ny fiainanao, saingy manome anao ny marina kosa izy. Ao anao iny soratra masina, efa nataoko eo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana. Kanefa manohy tena izy, mifidiana ny fiainana dia manina ianao izy? Ho velona ianao. Ataon'Andriamanitra eo anoloantsika zany zavatra rehetrarehetra, ary zany dia mila mahay misafidy itsika hoe ty ny lalana, izorako ty lalana ty, ary lala tsara no izorako. Tahaka ny Rasalama Martiora manao hoe hitako ny lala tsara dia izorako, ary azoko ny famonjena tanako zany. Fa zao ry havana, rehefa atao eo anoloantsika ny fiainana sy ny fahafatesana, inona ny tena safiditsika? Ny fahafatesana. Rehefa naseho teo anatrehan'ny olona Barabasy sy Jesô, io Barabasy mitsangana eo, io Jesô. Barabasy nahafaty olona maro, i Jesô nanangana ny maty azy. I Barabasy jiola fa ity mpamonjy. Fa ahoana ho ny safidin'ny olombelona? Barabasy omeo anay, fa io lehilahy io vonoy. Ary hitatsika zany amin'ny fiainam-panompoana sy ny fiainana maha-kristiana sy ny fiainana maha-olombelona. Misafidy an'ny Barabasy, misafidy an'ny rahafahafatesana, fa tsy mba misafidy an'ilay lalana marina sy fiainana. Ry tanora, ny sampana mpanazava stily dia manabe ny ankizy ny tanora. Ao anatin'ny fotoana ny fifidianana na ny choix ny fiainana ianao na izay mifidiana fiainana, mahaiza misafidy tsara, mahaiza maka zay tokony ho izy na lalana zay tokony ho ale mba hanomanana no aviny se. Ao amin'ny fanabeazana skoto dia mampiasa nyty hoe fitarian-dalana tytsika amin'ny alalan'ny signe de piste. Mahay tsara n'izany daholo nareo, mba hatongavana amin'ny tanjona anankiray, na dia mbola tsy hitany se azy ho aizy ty inona no andy, rehefa mipetraka ny signe de piste ary se tsy very lalan'izany se, ary mazava mitondro sotra.
fa tsy maintsy tonga an'izay. Ary ny siny de piste dia mampafantatra an'izay, rano be vato ity, rano maloto tsy azo sotroina ity na azo sotroina ity, mandehana malakilaky eto, mandehana moramora eto, miodina eto, zany ny siny de piste. Mazava ny lalana eto se de zao ny ataon'se, raha ty ampiangonana mazava ny siny de piste mety apetraka, zao ny fitafy re wakaty ampiangonana, zao ny fiteny rehefa kristianina, zao ny toetra rehefa any ampianarana, zao ny atao rehefa miasa. Mazava ny tondrosotra atongavan'se ho amin'ilay hoe vavolombelon'ny Kristy, olom-pirenena vanona, ho androm-pianakaviana, ary indrindra antenaina ampandrosin'ny fiangonana sy ny firenena. Mahireza zay no afatra nampitondray ny tompo ho anareo. Ny Andriamanitra ivavahantsika, Andriamanitra marina, ny Andriamanitra ivavahantsika, taridalana antsika ary manoro antsika ny lalana ao amin'ny fiainana mandrakizay, ho anao ny fiadanana ry havana malala, ary ho azy lery ny voninahitra. Amen.